le vahoaka malagasy zay miaraka ame vondrokery politika miaraka ato amin'ny etsika mena bandeau rouge ny vahoaka malagasy de iondray nareo fa efa andihizanareo le terrain 13 mai zay tsy namenareo zay nijaliny vahoaka malagasy niady an'izany kianjany 13 mai zany erany Madagasikara ka noho izany amy sotoavina amy fihavanana malagasy dia maneo fampitanjemana sahady satria zay de sary-piaro amin'ny fanjakana zay najoro zay hoentinisy Dimrala zay taritiny président Mikael am'izao fotoana zao ilaina ny stabilité raha tiampandroso firenegny teto tsy misy na bandeau rouge na etsika maro samihafa amy fikambanana maro samihafa ka nampandeha nitsoka an'le président teo aloha fa sitrapona iragna anazy igny asikora nilaigna namenagny akio izy zay sy destin zay ka tsy nisy olona nampandeha nitsoka anazy eto kitakina nivererandray faharoa zahay dia sary-piaro averimberina io ka eto zay de mitody-doa aminareo Dimrala am'izay mitondra ny firenena am'izao fotoana zao raisiny andraikitra manandrifo ohatran'izay niany koa ny préfet de police ny Antananarivo mafy zay zavatra niainanay tam'izay nitondrana teo zay andriamato préfet raisiny andraikitra manandrifo anao mba tsy isiny ny fifandorana satria rehefa tsy andray andraikitra ny fanjakana de ny vahoaka samy vahoaka zany ny mazava ho azy de eo le rapport de force eto ihany koa dia misoutenira an'ireo solombavam-bahoaka valopolo lazaina fa maro anisa teo amy resaka hirimaraka inona mombakany no ataony le miaraka amy Andrazely fa nitsoka dia rariny sy hitsiny fa tsy hoe fivadiam-pitokisa agnakorony zany fa zahay dia miaraka aminareo regny ary anareo koa de tokony ary tsy maintsy miara manohana atsika miara mifanometasika satria solombavam-bahoaka ny Madagasikara nareo miaraka amin'ny etsika mena bandeau rouge miaraka amy vahoaka malagasy misy arotoa tena mila sarotiny atsika zany miara ty fanjakana ty satria fanjakana ametsaka fampandrosoany ty ametsaka rafitra zay ny matimatesasika hatram'izay satria fitotaona ho ale izy fa tsy questionna hoe falegnan'olo eto na hoe falegnany fiaviany eto na hoe fampisary eto ihany koa de manao antsoavo aoka tsika mpanao politika tsy ampiasa an'le hoe fomba fiteny ambalam-bahoaka ambany tanàna fozaorany sy ny tariny fa olombelona gasy ray mitovy asika mitaky an'izay fampitovianjo zay mitaky an'izay fifagnajanga zay amy vavatsika mpanao politika za anatin'izay ka reto zahay vory eto dia mitodika mivantana amy vahoaka malagasy ny fanambarana androany mitodika mivantana surtout ho anareo azo lazaina hoe naneo hevitra omaly za tsy de tena tiako loatra le visy anisa na maro anisa fa ajanogno de nizao le fidikidignanareo eny amy 13 mai fa tsy raha adalanay gn'enjanony io fa zay de olona manaraka toromarika hoe ajanogna n'olo le 13 mai araky ny teninao ndry matofoloha fa ndao tsika ibanjona ny tena fampandrosona am'izay ay nidiran'olo le kianja ka zay kosa tsy anaiky an'izay zahay etsika mena bandeau rouge de manambara fa sarotino amy fiarovana anty fanjakana zay najorotsika miaraky ty satria raha rendriky ty tsika rehetrarehetra zao ny miara rendriky eto ka dia manohitra an'izay zahay fa rehefa tsy andray andraikitra kosa ho an'ny fanjakana foy be de ho avy ny bandeau rouge sy re vahoaka malagasy zay miaraka aminay andeha aka andray an'io 13 mai io mba hafahana aloha mametraka an'izay stabilité zay mba isiny ny filaminana ka dia miangavy raha mbola miangavy ihany koa mba hialana am'le teny fampitandremana satria raha maro anisa le mpomban'le fanjakana teo aloha tsy nitsoky izy tsy voarinareo izy ka ary koa hitandremo le taimbava be ho an'ireo solombavam-bahoaka ho an'ireo ministre teo aloha mandeha manevateva an'ireo ray aman-dreny zay mitarika mitondra an'izao fanavoazana ny firenentsika zao sy izy Dimrala reo sarotiny zahay sy ampiavagna asika zany sy ampisy fihavanana zany fa tandremo le vavavoaka fa mbola tsy maina le ravina ninanana de efa indraynareo ho avy eo sarotiny zay ka dia manome tanana ho am'ire solombavam-bahoaka valopolo zay nialanareo sy miaraka amy Andrazely sony izy fa miaraka ty amy vahoaka malagasy sy miaraka am'le hoe refondation de la république am'ireo izy Dimrala miaraka reo ka dia isoragna an'izy reo zany eto zahay vahoaka malagasy rehetra maneraka ny Madagasikara représenté ato ao anatiny tika esika mena bandeau rouge tika voninkiaro an'izao ary saroto piaro am'izao fanjakana mijoro zao iaraka zao fahitatsika azy zao moa ny nouvelle génération politique malagasy sy ny bandeau rouge ivondronana vondrikery maro samihafa manerana ny Madagasikara misy mpanao sport misy ny mpampianatra misy ny olotsotra misy mivarotra amoron-dalana matsapa marary azy izy ireo de indrindra fa ny kolokolo zay nataon'ny mpitatana teo aloka izahay de manohana anao président
fa matahotra kosa izahay ny amikolokolo amin'ny endriny maro samihafa indrindra sahala amin'ny ataondreo le fizarana vola le mitokona araky ny volazan'ny kristiany ambadimbadika an'ireo misy ihany koa nefa ny kolokolo tsy voatery ho ara-bola fa ny kolokolo ara-panindrina zay ataon'ireo ataontsika hoe rafitra internationaly avy any ivelany tsy maintsy ihany na ny ministra tsy maintsy ihany na ny ministra miangavy anao zay président apetrao miaramila anao a fa matoky anao a izahay a miaraka amin'ny ambalam-bahoaka ety ambany tanàna misaotra tompo araky ny zavatra misy moa zay efa nilazainy namana teo aloha dia izahay zany tena mijoro satria izahay koa dia efa niarany tsiraro ny tao anatin'iny fitondrana teo aloha iny ijoro izahay mahametsaka tena tenisy fampatokisana aminao zahay ry filohan'ny fampandrosoana fa tena iaro anao izahay aza matahotsy ianao fa manana vahoaka maro ianao fa tsy adala akory ny izahay na hoe matahoa tsara ohatra ka tsy miteny sy mangina fa mba manana ny maizy anay koa zay manana ny olonay izahay ary misy miaro ianao fa adala tsy adalanay no mangina fa n'olo-kendro moa no mangina fa ny adala no mivazavaza ary izahay dia hiaro sy ijoro ho sarotony aminao miantso ny vahoaka malagasy rehetra zay navotana izahay izay natsapa fa tena efa tafalatsaka tao anaty lavaka tanteraka ty firenentsika ty dia miantso izahay andaotsika hiaraka anoana ity filohantsika ty alao izy aloha hiasa alao hita aloha ny zavatra ataon'izay vao manatorotana sy mitabataba fa raha samy ifampitabataba etotsika raha enjantsika antady a dia mety masamy manana ny maizy atsikitsika dia lasa tsy ilaina angamba ny korotany eto amin'ny firenena fa zay anavotana anty Madagasikara efa tafalatsaka tanteraka ao anaty fahatsahany ty ngamba ny tokony edivantsika sy iraisan'ny vahoaka malagasy dia miantso atsika mpanao politika retsaretra atambaro ny hery aloha itsika mba ho fitaratsy tsy ho anaiky ho ataon'ny olona ho ampedinin'ny olona misy ny mampiady misy ny mandefa entox fa ny heritsika dia aloha hitambatsa dia ny ampanjoso amin'ny Madagasikara misaotra tompo zahay ato amin'ny hetsika bandoroza hetsika mena dia manamafy zahay satria zahay zao anisany vahoaka nitondra faisana tamin'ny fitondrana teo taloha ka ho anay président Mikaely sy ireo namany efada dia nanavotra anay tao anatin'ny fahantsana tsy tongatonga ho azy ny nidinany vahoaka tena amin'ny 13 mai tamin'ny fotoanandro fa efa nijary 7 taona ny vahoaka malagasy antapitsisany androany anefa misy olona mbola tsy ampy ray volana akory le ipetsahany ilay filohana navotra ny vahoaka malagasy ary hanala ny vahoaka malagasy anaty fahantsana zao de fa tonga lay mpanakorontana ka zahay sarotiny ary mivolatsika manentana antsika zay mbo andahirany tolotra tsolotra arabola ka hitonatonana eny amin'ny 13 mai fa rehefa fanjakana tsy hanjainy anjaikitsiny zahay hetsika bandorozy no hanalanareo eny amin'ny 13 mai zahay koa dia matopy loha manome toky anao ary manome sosokevitra anao ka andania lacrimogène io ka andania fotoa io fa zahay bandorozy afaky mandany fotoa amireo fa olo tsy ampy hohaninay reo lafa zahay midina mialambeny koa ka dian'izao mbo tsy tara basy aty fikafana enanay hitatsika zao solotena isaky ny arrondissement mijoro androany zao a sy ny solotena vahoaka malagasy zao fa laha mbonareo eo amin'ny 13 mai io avao hanakoronta de ho avy zahay amin'ny angady sy ny harona hanjavanareo eny tsy mila miaramila aoka ny miaramila atsika ny gendarme atsika ny polisy tsika je matao filoha ampiasao amin'ny asan-jiolahy hany fa laha 13 mai amin'olo mpanakoronta toa vita anay ny mamafan'io nandro raiky avao de vita tsy ampohaninay reo manentana atsika vahoaka malagasy vahoaka n'Antananarivo
tsy ho azon'olo amy koronta mpitondra zao mbo tsy nanao ny asany fa vohanomboky hametsaky le paikady na ny gouvernemanta vohitsangana handaminana ny fahantsana zay nasesiky ndreo olo amy 13 mai reo ka androany de manentana atsika vahoaky zahay tsika samy malagasy président Rajoelina efa nitsoka ny député nareo Irma efa démission ny fanjakana efa mijoro ka hano volan-drozy io fa volam-bahoaky rehefa manome volanao ka hitaonanao eny amy 13 mai de hoany volany fa aza mandeha makeny fa mialatsiny kosa ho any zay mitonatonana hakeny fa nihetsika bandorozya hijoro hiaro an'izao fanjakana zao a na ino kidona na ino kiaja sosa tompolay vonona sa tsy vonona vonona sa tsy vonona iaro sa tsy iaro iaro sa tsy iaro iaro sa tsy iaro vonona sa tsy vonona vonona sa tsy vonona vonona sa tsy vonona hitatsika zay vonona nihetsika bandorozy ka mampitadina atsika zay mitonatonana amy 13 mai fa ho avy zay amin'ny angady tsy niharina sosa tompolay